Alleluia! Mino fa voarainao tsara ny afatra avy amin'i Jesosy androany. Amen. Mbola hisy afatra fanoteriny rehefa avy eo hoentin'ny mpanompony eto. Aoka ianao vonona hatrany hatrany. Aza esorinao anatinao mihitsy le finoana hoe za dia isan'ny olona mandray androany. Amen. Dia andaontsika hiaraka hitsangana aloha. Hiaraka hitsangana sika. Dia ndao hifaly eo anatrehan'i Jesosy. Ndao tena hiteny amin'i Jesosy hoe faly Jesosy hoe faly ny foko fa manana anao. Afaka niteny an'izany ve ianao androany? Ndao tsika hiary hiteny an'izany manisa telo ao dia hiary hitentsika hoe faly ny foko Jesosy fa manana anao. Isa, roa, telo. Faly ny foko Jesosy fa manana anao. Amen. Ho ampifalian'i Jesosy foana ny fonao. Amen. Isitaminao ao Ramyatikati Sibavelanao ireri Renda togive Tungidayanao napaeri Faly ny foko Faly afamanananao yehe Tavony saiko Navoaka betitianao e Faly ny foko Faly afamanananao yehe Tavony saiko Navoaka betitianao e Jesu no tompo Umana ny mandrakizay e Izy no mpanjaka Umana ny mandrakizay e Izy lay mahery Umana ny mandrakizay e Jesu tsy miova Umana ny mandrakizay Faly ny foko Faly afamanananao yehe Tavony saiko Navoaka betitianao e Faly ny foko Faly afamanananao e Tavony saiko Navoaka betitianao e Dao iary faly Tao iary telenany Bravo Anandrano feo anandavo Dao iary faly Tao iary telenany Dao irabravo Anandrano feo Anambiavo Faly ny foko Faly afamanananao yehe Tavony saiko Navoaka betitianao e Faly ny foko Faly afamanananao yehe
saiko navoaka fetidianao e faly afamanana anao e navoaka fetidianao e Alléluia. Ye. Mbola afaka niofaly ianao androany satria ny fifaliany lanitra mihitsy androany no ahidin'i Jesosy eo amin'ny fiainanao. Tsy nangataka an'izany ianao fa manana finoana androany eo ampidian'i Jesosy eo aminao zany. Amen. Dia ndaontsika ite-tanana mafy amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Fatelo zao ny tenin'Andriamanitra izay honehotsika. Amen. Amen. Inoko fa ao ambadika ity tenin'Andriamanitra ity dia tsy hoe andeha hody akory ianao rehefa avy eo fa mbola hiverina indray. Amen. Dia izay tenin'Andriamanitra telo androany maraina izay izay ny androany maraina aloha fandrarivo mbola manana hoentina aminao indray ny tompo izany. Amen. Raha isika mpanompon'Andriamanitra pasteur dia ary ny aina izany. Matao mafy ny tehaka. Vetivety izy ity mantsy tena marina be le ny teneny hoe raha nisy sary-kenatra dia tena izy tokoa. Ny antony mpianatra sekoly madama izy io, madamako izany. Fa sokirina mihitsy izy rehefa andeha hianatra sekoly dia ary ndao andeha hianatra sekoly atsika. Tena marina izany fa zao ny lehilahin'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra. Halleluja. Andray ianao androany mahomby aza tompoka. Alléluia. Alléluia. Vonina indray ve ianao androany ny andeha? Mba tiako sika mba hitady olona telo androany marika ny telo andro mba ho arabainao any amin'ity andro faharoa ity izany arabaina tratra nyity andro faharoa ity hoe dia arabao izy ankehitriny. Alléluia. Nahatratra olona anankiroa ve ianao? Telo ny tratra zay vetivety ianareo dia zao indray mitediava olona telo mba tenenanao ny zavatra tianao ataon'Andriamanitra ao anatin'ity seminera ity dia ho antsika izay manaraka mivantana arabaina manokana ianareo ho tahiny tompo manokana izay manaraka an'izao vidéo zao soraty eo amin'ny commentaire ny zavatra tianao ho ataon'Andriamanitra ao anatin'ity seminera ity izany. Alléluia. Dia mitediavy ianao olona telo, olona firy hoe? Olona telo zay jerena ankehitriny jereo tsara misy dia teneny hoe zavatra tianao ataon'Andriamanitra ao anatin'ity fotoana ity. Alléluia. Nomana foa mampanahintsika amin'ny alalan'ny vavaka androany. Amen. Dia andray ny teny androany amin'ity fotoana ity izany kanefa mialohan'izay dia misaotra an'Andriamanitra betsaka izay nitahantsika rehetra tafavoreto. Mankasitraka hatrany ihany koa ny ray aman-dreny lehibe ary mpitarina n'ity alitara ity dia pasteur Andriana Evravelona Adolphe mivady izany izay tena ray aman-dreny tokoa. Alléluia. Ary androany tena fifaliana ny foky raha tonga eto satria mahita ny vehivavin'Andriamanitra pasteur Daniel
na ny apôstôly Daniel miaraka amintsika eto amin'ity toerana ity. Alleloia. Raha iresaka kely aminao izy dia takany Rebeka teo amin'ny fiainako. Takan'iza hoe misy zavatra tsy hitan'ny olona fa Rebeka no nahita, takany tamin'ny Jakoba sy Esau. Rebeka no nalala hoe misy zavatra atao amin'ity Jakoba ity. Alleloia. Dia izy no nahita an'izany. Tonga tato nalehako taty dia hianatra tany amin'ny université ary zay nandehanana taty. Fa izy nahita ny zavatra tao dia nanosika tsikelikely tao anatin'izany. Amen. Amen. Raha ny tena dia tena be vava mihitsy ary ny teny mihitsy hoe za raha angatsy anao paster zany za le mpimo mafana fo reny dia manohana fiangonana satria fa hitako ny ady mafy aho. Alleloia. Fizy nafantatra dia nanatsofoka tsikelikely tao fa na dia na groupe de long zary mpitendry moa ny teny pira aloha dia avy eo mpitendry dia izy daholo nanao an'izany nanokana tena io lasa mpanompon'Andriamanitra. Izy nandefa tamin'iny RN4 iny teo foana izy isaky ny mahita azy dia tsy maintsy maka tsodrano ary za ijoro eto io efa tsara tsodrano teo indray. Oela velona ny mama hotahin'Andriamanitra mama Daniel tena tianay mivady be pasteur Daniel. Ary raha ny fiangonana misy anay mba tsy teneniko hoe isan'andro fa tsy mbola nisy angamba herinandro ka tsy mivavaka ho anao zany satria tena pona ianao zay toy izao mama dia tao ianao nataon'Andriamanitra fitaovana dia faly be eto androany. Alleloia. Alleloia. Ary izy nisany nampianatra amin'ny toriteny, manao toriteny zay dia manomana plan dia izy no mitsara azy. Alleloia. Tena ho tahita pasteur Adolphe Famivady. Amen. Alleluia. Androany ianao vavaka isika satria tiako ianao amin'ity toriteny ity tena andreny feon'Andriamanitra. Amen. Tsika moa tsy hiala lavitra n'le time. Marobe ny azo toriana fa mijanonao amin'le loha hevitsika ny amin'ny fandresena ny fanahany fahafatesana sy ny ozon'ny fahafatesana. Alleloia. Dia tiako ianao anatin'ny tenin'Andriamanitra andreny feon'Andriamanitra. Maninona hoe zao ny voalazan'ny teny soratra masina ao amin'ny Salamo. Ao amin'ny Salamo 8:20 andininy 4 dia iny nambarany hoe ny feon'i Jehova be hery, ny feon'i Jehova be voninahitra, ny feon'i Jehova maninona be hery, ny feon'i Jehova maninona be voninahitra. Zao ny teny soratra masina. Raha resy ianao amin'ny andro fahoriana dia kely ny herinao zay. Mahatonga anao resy ny aretina zany, mahatonga anao resy ny vesatra, resy ny alahelo dia le heriny kely. Mahatonga anao tanondrika ao anaty ady dia le heriny kely. Mahatonga an'le dosie anao tsy mipasy mihitsy, le heriny kely. Fa androany ny teny soratra masina dia milaza hoe ny feon'i Jehova tsy haingo tsara ny feonao. Maninona ny feon'i Jehova? Alleluia. Ary maninona ihany koa feon'i Jehova? Amen. Toizatsika ny vaky teny ao amin'ny 7. Ny feon'i Jehova mampisaraka le lafo. Ninona afo manantanina anao na afo mandoro anao ankehitriny mahatonga anao miteny hoe tena mamay le hofatrano, tena mamay le vidim-piainana, tena mamay le asa, mamay le tokantrano. Ny sasany efa tahaka ny afo be ny tokantrano ny araka ny tenin John Beaver zay hoe tokantrano koa izy 5 taona voalohatra ny afo be. Mety mandalo an'izany le lafo zany ianao fa ny feo an'i Jehova. Maninona ny feo an'i Jehova? Mampisaraka ny afo. Toizany tapany voalohany 5:7. Andiny 9 azafady. Ny feon'i Jehova mampiororo ny efitra rehetrarehetra lalovanao manomboka izao iororo amin'izay. Misy ohatry ny mandalo dezaka mihitsy mifanahany maimaina karakaina, ampiororo an'io dezaka io amin'izay ny feo an'i Jehova androandro. Amen.
donc matoa ianao resy amin'ny ato eo teo dia kely amin'ny hery fa ny vaovao mafaly ambarako aminao ao amin'ny andininy faraky ambin'ny folo tsika rehetra aramaky azy mafy be mafy be tsika rehetra mako hoe Jehova misy olony veto misy olony Jehova veto teneny ny ilainao androany dia ny feoany hoe fa amin'ny alalan'ny feoany no ampitany Jehova aminao ny heriny dia tsy ho resy amin'ny ady ianao tsy tanondrika ianao alleloia dia ataontsika ty vavaka ty voninahitra Andriamanitra rery ihany izay tompo ilay feonao reko ianao ampoko aho fa maniry mafiany aho tsika rehetra aramerina mafy hoe maroso ianao petra amin'ny tananao dia ny tananao ilay ny asan-drato tompo ianao no fahazavana avy aminao ny fahitana ny takalopitiavanao no mirotsaka ao ampoko ao tompo ianao no fahazavana avy aminao ny ny takalopitiavanao no mirotsaka mameno ny fonay maroso fa maneranay
jesosy manjakay toana miseho aminay ianao androany Samuel voaloha 3:21 miseho aminay etondrondra kely amin'ny lalan'ny teninao miseho eto ianao jesosy raisy ny toeranao fanany faminaniana dia ny fanambarananao ampio fanamasina androany anambarany Kristy averitsika farany nizay tompo lay feona Amen. Jona toko fahenina. Amen. Dia manomboka amin'ny andininy fa 7:70. Tikanao hifantoka tsara tonga amin'ny fotoana sarobidy indrindra ho atsika. Amen. Amen. Ao anatin'izany dia miditra amin'ny andro faharoa tsika dia soratra masina ao amin'ny teny ao amin'ny Hosea toko fahenina andininy faharoa hoe ho velomina indray amin'ny andro faharoa. Rehefa afaka indroa andro dia maninona ho izy ho velomina indray. Minoa ianao fa araka ny teny nambarany ray aman-dreny pasteur Adolphe na bisopy Adolphe teto tamin'ny andro voaloha hoe ho velomina ny matimaty rehetra eo amin'ny fiainanao. Tanteraka izany amin'ity andro faharoa ity. Nafonja be ny afatra roa ny sesy teo raha hiala eto ianao dia minoa fa velona izay rehetra matimaty eo amin'ny fiainanao. Amen. Ao anatin'izany andro faharoatsika ara-pitsitra andro fahatelo mba misy acte prophétique tsy acte de foi ty tsy etsika mpinono fa etsika ara-paminaniana. Alleluia. Misy fotoana mantsy afangarontsika ny etsika mpinona dia ilazaintsika avetsika ara-paminaniana fa ty tena acte prophétique ho ataontsika. Alleluia. Etsika ara-paminaniana zay rehetra maheno ny feoko androany dia anoratra ianao reo vision men'Andriamanitra anao rehetrarehetra. Androany zany tady io zay na tamin'ny alalan'ny fahitana mivantana, na tamin'ny alalan'ny tsindrimandry amin'ny alina, na tamin'ny alalan'ny faminaniana azonao, na tamin'ny alalan'ny tsodrany mpanompon'Andriamanitra pasteur Adolphe Radianef Ravel indrindra tany Palais des Sports dia soraty zany. Zany hoe reo zay rehetra napetraka Andriamanitra ao am-ponao dia soraty zany. Alleluia. Misy fotoana ianao manana faniriana lalina ao anatinao ao fa matetika maro amin'ireny faniriany ireny nofinofin'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Tsy nofinofinao le izy fa nofinofin'Andriamanitra ao an'izy ho amin'ny fiainanao dia soraty zany. Alleluia. Soraty na anaty kahe na ao anaty taratasy mazava tsara, tsy le avy nividiananao mofo gasy akoriny fa taratasy tsara dia raha pitso mivereny eto amin'ny famaranana fa misy zavatra ao ataontsika. Riavanao Daniel 11:32 fantatra loatra ny Andriamanitra ka tsy maintsy hisy exploit ho tanteraka amin'ity taona ity eo amin'ny fiainanao ary vitanao. Io zany soraty zany dia ataovy ny fomba rehetra hiverenanao eto rapitso ariva. Alleluia. Voaray antsika ve zay direktiva zay? Iza na voaray an'izay? Amen. Ovakitsika ny teny ajaona toko fahenina manomboka amin'ny andininy fa 7:70 dia azo toerantsika avy eo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino no manana fiainana mandrakizay. Maninona hony? Avereny mafy be. Farany hoe zay mino tadio tsara zay toizantsika amin'izay ny vaky. Izao ny mofinainy. Ny razanareo nihinana ny mana tany anefitra nefa
maty ihany. Tisatsika ity ny mofo izay midina avy any an-danitra mba maninona? Tisatsika ny vaky teny. Izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity, dia maninona izy? Dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko azy dia nofoko ho fiaina n'izao tontolo izao. Amen. Tisatsika. Dia ny fanditra ny Jiosy ka nanao hoe ataon'le io ahoana reny fanomeny nofo no hanitsika. Fa ho Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo. Rahantsika mamerina hoe toizatsika amindray, izay mihinana nofo sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Amen. Ary izao anangana azy rovina. Toizatsika ny vaky teny. Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro. Toizatsika. Izay mihinana ny nofo sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary izao kosa ao aminy. Ary tahaka ny naniraha ny ray velona, ary izao koa velona amiray, dia tahaka izany izay mihinana ahy no velona amiko. Ity ny mofo izay midina avy any an-danitra. Tsy tahaka ny razana izay mihinana nefa maty ihany, fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ray masina. Samy mahazo ny toerany ampanajana tompoko. Raha misy afatra goavana afaka hozaraiko aminao, hozaraiko iaho. Aleluia. Dia ity afatra androany ity. Aleluia. Iretsaka tsika androandry ny amin'ny fanasan'ny tompo, atsoina ihany koa hoe sakafo mahagaga. Satria rapitso dia inoko fa isaky ny fiangonana, indrindra ny sapana, dia andray an'io ianao. Fa ny ampiavaka an'ilay rapitso, anova tanteraka sy ampitsombadika ny tantara ambano amin'ny ambony indrindra. Aleluia. Ny surnomenay hoe sakafo mahagaga, rehefa izay no miresaka an'io dia ny fiantsoana an'io dia hoe sakafo mahagaga. Amin'ny lahady tsy miteny zay hoe fandraisana fanasan'ny tompo, fa amin'ny lahady sakafo mahagaga. Amen. Satria tamin'ny fotoana nanomezan'Andriamanitra ny fanambarana, dia ny impakta be tamina karazam-pahagagana maro teo anivon'ny fiangonana zany. Aleluia. Tamin'ny lafiny rehetrarehetra, rehefa nomen'Andriamanitra ny fanambarana taona maro lasa, ary saika isaky ny fandraisana fanasan'ny tompo, tsy mbola nisy tao andro nandraisana fanasan'ny tompo ka tsy nisy fahagagana bevata tao arinan'izay. Tsy mbola nisy. Na isaky ny voalohan'ny volana, na isaky ny atenatenan'andro tahaka ny herinandro masina, na taridalan'ny tompo manokana hoe amin'izao, tsy mbola nisy fitaona ny resahako aminao eto. Nanao farany teo, lahadiny ihany dia efa miazakazaka ny olona mijoro vavolombelona. Tsy mbola nisy tao anatin'izay ka avy nandray an'io ka tsy nanana vavolombelona. Vavolombelona manaraka dia ianao amin'izay. Nambaran'i Jesosy fa io fandraisana fanasan'ny tompo io dia afaka miaro anao ny amin'ny fahafatesana, ary miantoka fiainana mandrakizay ho anao. Amen.
amen. Ary profon'izany maro be ny olona tahaka an'izany, ohatra madama anankiray potika ny tova tao anatiny, nalalako azy dia tsy hoe izy ny tonga tao fa ny fanao moa isaky ny asabotsy dia miditra ao amin'ny efitrano fiangonana, dia rehefa miditra ao manomana toroteny dia saika mandehandeha eraky ny trano aho, ary rehefa mandehandeha dia miaina hoe tompo inona no ataonao rapitso, dia mandritra ny za mandeha eny dia nandalo seza anankiray manokana, rehefa nandalo teo aho dia naheny fofona maimbo, dia gaga ny trano nefa efa nidiovin'ny gropy torom-panadio, dia niverina kely aho dia nisy vavolombelona anatsikaritra tao am-piangonana tamin'izay, verina teo amin'ilay toerana fa maninona ity tsy voadio tsara ve, dia lasa nandeha dia reko le fofona dia nijery aho, rehefa nijery aho dia teo amin'izay ny feon'Andriamanitra ny tonga, le olona hipetraka eo rapitso dia zao ny aretina mahazo azy ary simba ny tovany. Alleluia. Ary saika izay no fanaoko isakala zay no mamora mahafantatra hoe ihany nohatra zao ato, ihany nohatra an'izao ato. Alleluia. Saky ny asabotsy milohan'ny fitaombavaka, zany ny fanao. Rehefa tonga amin'izay ny lahy tapatoko iny nasaiko ny teny ato amin'ity seza ity satria avy côté avato le izy, ato a seza ohatr' zao io, ao aminareo misy olona mamoaka fofona maimbo foana ianao a, dia ny tompony teny tamiko fa simbaka iny tovanao mahatonga an'izany, tsangana le madama tao anatin'izany. Za paster efa taona maro tahaka an'izany a, mamoaka fofona maimbo foana ao anatiko ao hoe tsy haiko maninona miamaimbo, ary izy amin'io reraka, misy ozy fandringanana tao aminy satria matianaka izy. Soran'Andriamanitra ny vavahana izy dia nandray an'ilay sakafo mahagaga sitrana tanteraka. Madama anankiray niakatra tension tany an-tsaha tany am-panasana lamba, niohaka tao amin'ny fotaka tao, efa zoky olona bebe ny fetsona azy, bebe Augustine. Alleluia. Safitra tany izy a, dia nentina malaky tany amin'ny hôpitaly, be dia be ny ka oatra anazy, dia ohatran'ny reny moa rehefa tapaka lany raha tsy mahatsiaro tena dia le ao, dia ao amin'ny réanimation dia tsy mety velona, dia nefa rano maninona maty izy nefa nahita ohatr'izany. Ka maro ny tahaka an'izany, ary rehefa nahita olona ohatran'izany tonga tao amin'ny lefitra dia io le rangahy mitsitra dia tao a, dia ozy mifanamasina tamiko hoe misaorany tompony amin'ny fiainana, tonga dia haiko hoe tsy ho tafatsy olo le rangahy ty, dia mivavaka ny saotrany tompony nataoko. Alleluia. Vita izay lasa izy. Alleluia. Dia tratra ny cas semblable an'izany mitovy amin'izany ty madame ty, fa nikoropaka izay satria anisan'ny olona tena hoe mahafinaritra anay mivady eo am-piangonana, dia nakany amin'ny hôpitaly izay, tsy mahatsiaro saina tsony izy, dia nivavahana sorana diloilo, voninahitra ho an'Andriamanitra fa niverina ny aina aloha. Fa rehefa niverina ny aina, ainareo ihany ny ao aorianany resaka AVC, accident vasculaire cérébral, dia misy partie maninona malemy, nanomboka naketsy izy, bataina tsy mabata tena, fa inona nataonay bebe o, dao inana sakafo mahagaga. Inana hoe inana sakafo mahagaga. Fa veloma dia efa fagaganana ho an'ny ray hôpitaly hatramin'ny dokotera ary, fa saingisy tetsy rehefa nihinana an'ilay sakafo mahagaga dia raina Jesosy amin'izao fotoana izao izy mitety anankazo be, milanja ina ny anaran'ireny glasera anankiroa mavesatra, misy yaourt ao anatiny, fa avy antitra efo enimpolo fitopolo taona mandehandeha raky ny tanàna matanjaka tara, tao aorianan'inona sakafo mahagaga. Teneniny eo akaikinao hoe sakafo mahagaga. Amen. Ka iresaka aminao amin'ity zavatra ny tenenin'ny tompo ity, na fandraisana fanasan'ny tompo. Mba fantatrao ve ao amin'ny Luka 22:15, raha nisy tena faniriana lal'i Jesosy Kristy, raha nisy faniriana, tsy mba nilaza zavatra faniriana izany Jesosy, fa ity ny faniriana. Aroy izy taminy, naniry koa
raha naniry aho zany hoe ambonin'ny faniriny rehetra dia naninona inana ity pasika ity aminareo dia ny mbola tsy mijaly aho. Zany hoe isy fijaliana ao atrehako atsoatsy dia ny faniriko lalina dia avelao ahinana an'ity. Tia niriko anina melohany atrehan'izay dia nao ve tsy gaga. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy tsy nisy trasin'le satroka tsilo, tsisy trasin'le hoditra ny aly. Jesosy kory nitsotra le hitantsika amin'ny film mihaja be reny miantona, na le hitantsika miantona eny amin'ny tokotany eny misy bogosy be dia misy tsindrona ohatran'ny kakery-moka teto. Tsotran'ireny fa io hoditra ao amin'ny lamosiny io tsisy mipetraka tsony. Fa 3 andro normalement raha ny ferinao zany afaka 3 andro. Eo izy manomboka mivoto manaintena dia enao le manomboka manavy mamay. Marina sa tsy marina? Fa Jesosy afaka 3 andro ny verina tanteraka. Dia enao namela trasy ny tanany. Nisy fantsika teo amin'ny tanany. Nisy goaka ny tanany sy ny tongony. Naseho an Jesosy iny mba hamantarana hoe izy, fa tsy teo an Jesosy tamin'ny fotoana rehetra iny. Luka 24 vakio ny teny soratra masina. Nandeha teny an-dalana izy, ndresaka tamina amin'ny rahalahy. Goakeny amin'ny tanana ve dia tsy hitan'olona. Goakeny amin'ny tongo tamin'izany tsy mbola nisy kiraro Gucci ohatranao na Adidas, fa kapany nisy. Goakeny amin'ny tongotra ve dia tsy hita. Hoy izy teny soratra masina, avy izy mirahalahy dia niresaka. Dia teo Jesosy ao amin'ny 24 moa dia Jesosy mihitsy niteny ry adala sy votsasaina. Alleluia. Dia fanena tamin'i Jesosy dia Jesosy koa avy fa tsy fantatra izy ireo. Raha hita goakeny amin'ny tanana ve ianao dia tsy fantatra hoe izy ty. Toy Jesosy ry adala sy votsasaina. Luka 24:24-25. Ry adala sy votsasaina. Nga tsy fantatrareo tsy maintsy tanteraka aminy araka izay nampalazainy mpaminandry. Alleluia. Fa tsy maintsy mijaly aloha Kristy. Tsy maintsy ampahoriana aloha izy. Rehefa izay dia ny tantara nandeha teny an-dalana. Rehefa tonga amin'izay ny fotoana hiarisakafo dia niraisin'i Jesosy ny mofo dia mivakiny. Teo vao niratra amin'ny masina. Hainy tomboka iny teo amintsika teo. Dia tsy mba honena ve ny fotsika tamin'izy ny resaka. Izay no midika. Fa le lavaka teny amin'ny tanana sy ny tongotra natao famantarana fotsiny sisa. Dia asehony amin'ny fotoana tiany aseho, fa alany amin'ny fotoana tsy tiany iseho. Zany hoe tamin'ny alala ny fandraisana fanasan'ny tompo mialohan'ny nafatesany. Na tonga ny vatan'i Jesosy restauré rapide be 3 andro. Ninona marary anao androany amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo hoaninao rapitso. Ho restauré daholo izay rehetra marary ao amin'ny tenanao. Manao vamainina mafy izay mihiny. Ka na Jesosy ary naniry dia naniry mafy andray ny fanasan'ny tompo. Izy tsika ny anamaivana an'izany. Fa tena misy hery miafinao. Ary ny fandraisana fanasan'ny tompo dia didy napetrako ny tompo. Amen. Inona hoe araka ny teniny ao amin'ny Luka 22. Efa Luka 22 tsika. Efa mivakitsika teo kay. 5:20 tsy manina toy izantsika. 5:40. Fa lazaiko aminareo tsy mba hinana izany tsony aho, ambara-patateraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izy ary nandray ny kapoaka izy. Nandray inona? Ary nandray inona? Ary nandray kapoaka izy. Nandray inona? Kapoaka. Mario tsara. Nandray inona izy izay? Kapoaka. Dia nisaotra ka nanao hoe raiso ity ka zarao. Nozaraina le izy. Tsy niteny inona izy. Zaraina le kapoaka. Manarak'izay, falazaiko aminareo, hatramin'izao dia tsy sotro ny vokatry ny voaloboka tsy voatery divay. Fa mety jus de raisin. Dia tsy sotro ny vokatry ny voaloboka itsony aho. Mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Izantsika hatrany. Ary nandray ny mofo izy ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe ity no tenako izay omena anareo. Izao no ataovinareo ho inona? Ho fahatsiarovana. Dia tsaroantsika hoe rehefa mandray an'io dia mila mahatsiaro an Jesosy ny fantsika isika. Marina izany tompoka ary tsy mandahana izany famarinana izany. Fa saingy hoentiko fotsiny ianao amin'ny texte. Verina amin'ny texte izy. Hoy izy, izao ny ataovy. Izao no ataovinareo ho fahatsiarovana.
tsy hoe zao ny ataovinareo ho fahatsiarovanareo ahy tsy haiko nazon'olo izy izao no ataovinareo ho fahatsiarovana ahy fa tsy hoe atsiarovanareo ahy tsy midika zany hoe tsy natao atsiaro an Jesosy ifantsika ianao fa mila matsiaro isan'andro ianao amen amen fa hoe fahatsiarovana ahy fa maninona ny apetraka zany ho fahatsiarovana fa iza ny mila atao matsiaro dia aza dimy Salamo 62 6 aonao izy nametraka olona eny amin'ny mandanao Salamo 62 6 Salamo 62 6 zavady Isaia fa tsy Salamo Isaia efa nanendrim-piambina ho eny ambony mandanao aho intercession resahany ry Jerusalema aho koa mandrakariva na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny eny ianareo izay ianareo izay inona iza ny mila patsahivana manina ozy izy aza mitsahatra tsy hoe be fanadinoan'Andriamanitra fa misy dika ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe apatsiarovo Jehovah hainao fa rehefa Andriamanitra matsiaro anao dia iny izy le hamangy anao fagakana anao na tsiaro anao Andriamanitra dia nahenany amin'izay le rano halleloja na tsiaro any Andriamanitra dia nataony nanananaka izy atsiaro anao Jehovah amin'ity roa volana farany ity dia ho tanteraka le fanirianao lalina sy le valim-bavaka ao amen zany hoe misy zavatra mila patsahivitsika n'Andriamanitra isaky miray latabatra amin'ny tompo ianao tsy ianao fotsiny matsiaro fa ianao ihany koa mampatsiaro an'Andriamanitra le asa-pamonjena 2 arivo taona lasa nataony ho anao amen dia hoy izy verenantsika amin'izay Luka 22 teo zao ny atao fahatsiarovana namaky mofo izy zao amin'izay ny toy ihany ary arak'izany koa maninona ny kapoka ninona ny kapoka tamin'ny voalohany ary nandray kapoka izy tsy nasiany soratra teo anoloany préposition fa eto ny mariany hoe ary nandray ninona izy arak'izany koa ny kapoka halleloja dia iny kapoka iny rehefa vita ny sakafo dia hoy izy ity kapoka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo tsy ny kapoka rehetra zany fa ny kapoka io tsy le famarana varany an-tranonao fa kopo ny teneniny halleloja vera izany ny kapoka zay ho raisinao atateraka an'lay eo amin'ny fiainanao amen ty verenantsika amin'izay ny teny izay nivakitsika teo nivaky teny zao ny natoko fahenina teo dia nilaza Jesosy izay mino no manana fiainana mandrakizay zany hoe mino ianao dia manana inona fiainana mandrakizay rehefa mino ianao dia manana inona fiainana mandrakizay nefa jerentsika ry amin'ny 7:50 ao indray ny tompo dia milaza ny zavatra mifanohatra raha tsy mihinana nofo zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy manana fiainana ao aminareo samy hafa ny manana fiainana sy ny manana fiainana ao aminao ny akamaroantsika rehefa mandray an' Jesosy isika rehetra fa tsy ny akamaroany dia manana fiainana mandrakizay fa amin'ny alalan'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia injecté any amin'ny vatanao hatrany amin'ny sela kely indrindra ao anatinao any le fiainana mandrakizay halleloja averiko tsara mino an Jesosy ianao manana an'ilay fiainana fa mihinana nofo sy ny rano ianao no tafiditra any aminao le fiainana ary io fiainana io tsy mijanona ao aminao ihany fa amin'ny lafi-piainanao rehetrarehetra amen ny atao hoe fiainana mandrakizay tsy le fiainana aorianan'ny fahafatesana fiainana ratrizay ny dikan'izany fa ny fiainana mandrakizay azadino le mandrakizay midika teny hebreo hoe olam
ny olamana ny mandrakizay tsisy fiandohana tsisy fiafarana ka rehefa miteny fiainana mandrakizay ny baiboly fiainana tsisy lasa zany fiainana zany fa mitoetra ny fotoana dia ny ray teboka ao anatin'ny ranomasina rano ray mitete ao anatin'ny ranomasina lasa sy ny ankehitriny no avy kely ny fotoana hoarina mandrakizay dia le fiainana nomeny Jesosy ianao tsy hoe fiainana ratra izay fa fiainana mandrakizay tsy aorianany fahafatesana ny ainana azy fa amin'izao fahavelomana izao ny ainanao azy izay le antsoina hoe Zoe life na fahafenon'ny fiainana halleloja amidika teny grika hoe Zoe midika fahafenon'ny fiainan'Andriamanitra halleloja rehefa mandray an' Jesosy ianao zany fiainan'Andriamanitra zany ny fiainanao izay no mahatonga ny toriteny ray aman-dreny nakasika tamin'ny 2010-2011 raha nampianatra momba ny maturité finale izy halleloja tena ambarany fa hatratra ny fahafenon'ny Kristy stature parfaite de Jésus mbola misy fatadidy an'izay ve halleloja mba ho fenona amin'ny fahafenon'ny Kristy ho piray amin'ny fomba an'Andriamanitra participant zay mihitsy le teny mamy participant à la nature divine zany hoe nature an'Andriamanitra dia nature anao halleloja nature an'Andriamanitra dia nature anao dia toriana foana nature mpamasinana sy famarinana fangamijanona eo ihany fa manao izy tsy mety marary fa manao izy tsy mety resy mpiombona amin'izany nature zany tsika menakavy halleloja manomboka androany minoa ianao fa ho tanteraka eo amin'ny fiainanao zany amen taka ny fanafody anankiray ihany io ohatra le zelula ireny zany hoe amoxicilline ny hitantsika nataka izany alainao iny dia ohatra hoe vitaitsika amin'ny plastika le izy fa atsofoka ao anatiny ao le fanafody fa ny fonony atao plastika mafy be na ny fonony atao vy dia atellandy misy fiatraikany amin'ny vatana ve le fanafody tsisy sady zay fa mila délivrer ao anatin'ilay sarina misy azy na le zelule ilay fanafody dia trohan'ilay ao amin'ny vatanao amin'izay dia makany hatrany amin'ny tenanao ray manontolo any système nerveux sy ny sisa dia takan'izany ny finonao an' Jesosy mahatonga anao manana fiainana fa ny fandraisanao fanasan'ny tompo ny atonga le fiainana ao aminao zany fiainana zany iainanao zay mijery io manomboka izao teneny hoe iainako le fiainana manomboka izao halleloja matompony voninahitra ry hava-malala 2007 any narary saiko ho faty ary zay ny tiavako an'ity lohahevitra ity raha narary saiko ho faty dia teo ambavahona ny fahafatesana za zao nahita ny vavadiny fiainatsita halleloja tsy resaka allusion amin'ny fahefana fa le tena varavarana ary papanay moa tamin'izany efa nitomandry fa isaorako Andriamanitra tao ny tanany nampiakatra nanaingavany amin'ny lavaky ny fahafatesana hoy izy hoe mbola misy raharaha ilako anao amen dia tao any natsangany dia 2007 any narary farany dia tsy haiko hoe 2004 tsika izao tsy anjely fa ohatra anao fa nisy secret iainako amin'ny fiainana dia sy io atoroko anao io izy halleloja tazo tsisy fanaviana tsisy gripa tsisy tompo fa volombelona eto amin'ny alitara no miteny halleloja adinonao nga Nehemia 9:20 Nehemia 9:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoy izy ary tsy niary ny mananao taminy ianao diso ny dika tenin'ny baiboly ato sy ao anaty telefônina anao lasa namana any ao fa ao anaty baiboly taratasy ary zay no mahatsara manana baiboly taratasy mba afaka manintsy foana ianao Nehemia 9:20 ary ny fanahinao tsara dia nomenao azy koa ampianatra azy ary tsy niaro ny mananao tamin'ny vavany ianao sady nanome azy rano raha nangetaheta izy mana dia rano sarin'izy zany fandraisana fanasan'ny tompo halleloja vokatra izay indrindra dia inona ny vokany eny efapolo taona ny namelomanao azy tany anefitra ka tsy nanan-java-mahory akory izy vokatra inona fandraisana fanasan'ny tompo tsy naninona tsy nanan-java-mahory zany hoe zay rehetra nylainy dia eo tadidiko tsara pasteur Tina lay Germain pasteur any Ambatondrazaka izy tonga tany aminay voalohany nitrangana n'ilay natsona hoe miracle monnaie na fagagana rabory
fandritra ny olona nivavaka eo natoroteny eo mamaky baiboly sy ny sisy eo dia mivavaka izy vita ny vavaka sava baiboly le olona dia 150 000 natao anatin'ilay baiboly. Alléluia. Provision divine. Tsy fagagana fahasalamana ihany ny ataon'Andriamanitra fa fagagana ihany koa ara-bola. Tsy hanan-java mahory ianao manomboka androandro mifandraisana fanasany tompo eo. Amen. Toizatsika tsy rovotra ny fitafiana enjany zany supernatural fitombona fitafiana zany hoe le pointure kely dia mandeha dia maninoniny mitombo ohatra zany anie ny amin'ny fiainanao ampiakarina le rian'le trano le karama tsy miova fa tapa-kevitra ianao mpiakatra n'le riana dia mba mitombo koa le inona araka ny filanao dia voabaiko ny zavatra rehetra hitombo arak'izay eo amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Arakaraka ny tombon'ny andraikitra zany hoe filana eo amin'ny fiainana besoinao dia mitombo arak'izay ihany koa zavatra rehetra. Omarina aminao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Manarak'izay dia hoy izy ary tsy nivonto ny tongony. 40 taona tany anefitra tsy nisy dokotera tsisy ninona tsy arina rary ny zanak'Israely ireo tsy voavidy tamin'ny rahan'i Jesosy. Maika fa tsika sinao raha marary ianao inoy izany teny zany dia raisoanao amin'izay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Tsy nivonto ny tongony voary tanteraka izy mipreserve azy ireo lay rano sy lay mana nomena azy. Maika fa ty sakafo mahagaga ity zay iray latabatra amin'ny tompo manomboka izao dia hisitraka an'izany fahasalamana mahagaga zany ho voary tanteraka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Eny didin' Jesosy zao no ataovy fahatsiarovana natao hiainantsika foana natao hiainantsika foana natao hiainantsika foana satria fiainana mandrak'izay ao ambadika io manina hoe zao no natoko fahinana teo hiverenantsika amin'izay dia hoy izy 7 izao ny mofinainy toizatsika ny razanareo nihinana ny mana tany anefitra nefa maty ihany. Jerenao le mana ny tantaraiko anao teo ny zavatra vitany Néhémie 9:1 reny ny zavatra vitany kanefa io mana io tena nambaniany Jesosy satria misy ny tsara lavitra ny io izy dia ninona nofoko sy ny rako. Alleluia. Karaha reny ary ny fahagagana vitany mana tokony manao ahoana ny fahagagana vitany fandraisana fanasan'ny tompo. Ahitan'izany ianao manomboka izao zay efa nahita dia mbola hita mihoatra lava. Dia toy izany vaky teny ity mofo midina avy any an-danitra mba tsy maninona mba tsy ho fata izay mihinana azy. Le ho ambony inotsika fa fahafatesana ara-batana eo amin'ny 7 teo onozy izy ny razanareo nihinana mana tany anefitra nefa maninona maty ihany tanatosy le fahafatesana ny resana mala dia mihintsika hoe maty ny zanak'Israely fa rehefa mivadika ato amin'ny 50 dia tsy inotsika indray le izy hoe fahatesana ara-batana le izy. Alleluia. Ity ny mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty mba tsy maninona io kansera ny kiky anao io na io mikiky ny havanao io fofoana amin'izay io aorinan'ity fotoana ty hitsahatra io fahafatesana mikiky anao io io prostate mamely anao io hitsahatra io satria izay mihinana an'io tsy ho faty mandrakizay tsy ho faty ny tova ao aminao tsy ho faty ny tova ao aminao tsy ho reraka ny tova ao aminao ho salama ianao amin'ny anaran'i Jesosy fikisana fahaela velona ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tia hafa mafy raha mino an'izany ianao dia miresaka Jesosy momba mifandraisana fanasany tompo eo amin'io fotoana io. Miresaka izy momba ny tenany izay nidina avy any an-danitra dia miresaka izy fa izay mihinana an'io no manana fiainana mandrakizay ao aminy. Zany hoe le fiainana mandrakizay lasa ao anatinao tsy andraira-pampisaviana tsony ianao. Amen. Tsy andairan'inona fataro fa ny kristianina afaka andairan'ny fampisaviana aza diny Galatiana 3 ahoana izy izy ry Galatianina dala andiny voalohany ry Galatianina dala izy zany nanimba anareo na hoe izy zany namosavy anareo
mivavaka tsara atao Galatia, mpandinika tenin'Andriamanitra. Fantatrana n'inona? Famisaviana. Halleloja. Fa ianao kosa tsy ho tratran'izany intsony aorianany fandraisana fanasany tompo. Amen. Fa maninona miresaka famisaviana? Satria nambabo ny zanak'Israely tao Egipta dia famisaviana. Inona hoe? Natonga zanak'Israely voazo natao Egipta, Exodus toko voalohany, efa natahotra ny zareo Farao hoe tena mitombo be reto, ary raha hitambatra ny firenena hafa reto dia aheriny isika, dia nampahoriany fandininy faharoambin'ny folo, arakaraky ny nampahoriany azy vao may ny hamarony. Zany hoe nitombo be ny zanak'Israely, ary ny Egyptianina dia rasy Afrikanina mainty hoditra tamin'izany fotoana, ny Etiopianina ny akaiky azy, tsy ohatrany amin'ny filma fotsy hoditra ny Egyptianina fa mainty hoditra, lokon'ny Etiopianina ny akaiky azy. Halleloja. Mpiavy avy aty Europe reo Egyptianina fotsy hoditra reo, fa mainty hoditra ny Egyptianina tamin'izany fotoana. Zany hoe kelikely taka ny Etiopianina ny akaiky azy. Halleloja. Tak zany ny angezany zanak'Israely kosa dia ireo Amerikanina reo. Manaona ny angezan'ny Amerikanina? Ianao milahatra eo akaiky ny arkely. Dia maro be tamin'izany, dia zay natonga amin'ny Farao natahotra. Fa sy rehefa natahotra Farao inona ny nataony? Tsy nitady fihavanana aminy fa nampahory azy. Ahoana ny fomba nampahoriany zanak'Israely? Tamin'ny alalan'ny famisaviana. Tamin'ny alalan'ny inona? Jerentsika ny toko 7:450, jerentsika vejety Exodus. Zao nambarany. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, efa mafy ny fon'ny Farao ka mandany tsy handefa ny olona izy toy izantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Makanesy ao aminy ianao rovina rapitso, indro hivoaka any amin'ny rano izy, dia mijanona eo amoron'ny nely ianao ambara-piaviny, ary ny tehiny ilay novana omena rana hoentinao eny an-tananao. Andeha ho izy Farao hivoaka vao maraina ho izy ho any amin'ny rano. Farao sy ny omby asiny io, isa maraina izy makeny amin'ny rano. Tsy maninona vakitsika indray toko 7:550, toko 7:550. Tsy ndray Farao manao an'izany, fa efa fanaony matetika. Dia hoy ny omby asy tamin'ny Farao, ratsy tanan'Andriamanitra ity, hoy izy ny omby asy tamin'ny Farao, ratsy tanan'Andriamanitra ity, nefa nihamafy ny fon'ny Farao ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, dia arak'izay fa nolazainy Jehovah. 5:40. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mifoaza maninona? Mifoaza, hainao ny olona ambony sy ny mpanan-karena amin'ny fo maraina, fa hainao amin'ny fito sasany mbola eo ambony fandriana. Foazina amin'ny enina tezitra. Fa ty mpanjaka tompony fahefana teto ambony tany. Fa maninona? Mifo maraina. Inona ny ataony isa maraina? Mitsangana makany amin'ny rano. 7:14 izy nakany amin'ny rano. 8:15 izy, 6 makaiza ihany koa. Fa indro hivoaka ho any amin'ny rano izy, ka lazao aminy izao, nolazainy Jehovah, alefaso ny oloko anompo ahy. Farao isa maraina dia tsy maintsy makany amin'ny ren'ny ranony ely, ka ny ren'ny ranony ely dia ohatry ny ren'ny ranony kiopa sotrotsika io tapaka lava io. Halleloja. Mamatsy ny ranomandrosesy. Takan'io ny ren'ny ranony ely dia mandalo, dia makany amin'ny lapan'ny Farao izy, lapan'ny mpanjaka, dia avany dia mandalo any amin'ny party misy any tanan-dehibe sy any amin'ny toerana misy any Gosena, toeran'ireo andefy tamin'izany fotoana. Dia ny ataon'ny Farao isa maraina, tsy reraka izy, mandeha mamosavy. Hainao ve fa ny olona mpamosavy ianao tsy mety reraka, mavita amin'ny fo maraina, fa ianao tsy mavita amin'ny fo maraina mivavaka. Hainao ve fa ny olona mankahala anao mavita miaro tory amin'ny saviana, fa ianao tsy mba mavita manao alim-bavaka. Teneny hoe lozaka tanteraka izany fiainana izany hoe. Halleloja. Fa Farao isa maraina, mavita makany, manamasina le fanafody. Any ka iny rano iny sotroiny zanak'Israely, dia lasa binaika. Zay mahatonga azy miteny Galatiana 3, ry Galatiana nadala izy any namosavy anareo. Ny impacte amin'ny famisaviana voaloha dia any amin'ny fisainana. Saina tonga rehefa tonga Mosesy mba nalahelo any zalany dia amangy ny rahalahy. Rehefa mangy Mosesy nanafaka le anankiray, rehefa afaka le anankiray, halleloja, dia vonoiny Mosesy le miaramila. Mosesy jiosy ngezabe na miaramila Egyptianina aza resiny. Halleloja. Ny ampitson'io amin'izay mba nandeha Mosesy dia nahita zanak'Israely jiosy samy jiosy miady. Hainao rehefa misy famisaviana ao aminao ny ray mpirofon'izany dia ity ianareo tokony hifanampy lasa mifandramatra. Saingy tsy resaka ny amin'ny symptôme famisaviana loatra tsika androany. Fa le mpirahalahy tokony hifanampy andresy amin'ny Farao lasa miady ndray. Dia avy Mosesy nanasaraka. Rehefa nanasaraka Mosesy, dozatra zalahy, iza nanendry alonga ho lehibe anay.
le anampy ndray ny toerana dia ohatran'izany le olona tokony ho namanao ndray ny ankalanao sy aratsianao fampisaviana zay asika ve zany any ka andevy teny zay na tonga azo pinaika nalaina daholo ny zanak'Israely dia nyvonoana ny zanany fa tsy sany grevy ny tsika nefa eto zavatra kely dia efa manino migrevy fa manahoana raha ny zanaky ny malagasy ny alaina daholo dia vonoana isy fitondrana ho tafatoetra amin'izany ve fa ny tao Egipta nytoetra foana satria tsy tonga saina zanak'Israely nalaina ny ombony nalaina ny fananany mahatonga anao ohatrany lasa manino izy ity mandrekiraiky io fampisaviana ny ao ambadika io lasa raroton'ny olona foana ianao dia ohatrany manaiky azy rehefa tsy eo le olona be loha zarangaty zany fa rehefa eo le olona lasa ohatrany manaiky azy ianao dia ararotona ho foana zany fampisaviana zany amin'ny alalan'ny fandraisana fanasany tompo amen nandeha ny loza anankisivy miainga fa tsy niotsy ny farao mivadika foana izy alefako nareo fa rehefa vezy mivadika sivy ny nandeha fa tsy nahovany ninina fa hoy Andriamanitra hoe anao zava-vaovao aleloia andininy toko faharoambin'ny folo maka zanak'ondry ianareo amen dia alao ny rany ninona rany dia ataovy amin'ny tolam-baravarana sy tatom-baravarana ary rehefa vita zay dia alao le zanak'ondry dia andrahoy dia hoandro satria fampisaviana ny nahazo anareo sakafo ny natonga an'io rano sotroanareo tratra amin'ny fampisaviana dia zay ny mahatonga anareo ary tsy ny jiosy ihany ny andevy tao fa natramin'ny Etiopiana aleloia firenena maro ny andevy tao zay ny mahatonga azy miteny hoe ary mafirenena maro niaraka tamin'ny zanak'Israely mivoaka tao Egipta fa reo zay rehetra ny sotro an'io rano io dia nararoton'ny farao daholy dia satria fampisaviana mahatonga anareo voazo nato tsy afaka ny andelo nareo raha tsy reglena mihitsy aloha io dia tsy maintsy nomena inona izy zareo nihinana n'ilay zanak'ondry amen dia zay no mahatonga an Jesosy miteny hoe hoanty izy fampisaviana potipotika ao aorianan'ity fotoan'ity izy fampisaviana rava be dia be ny olona ho afaka ao Egipta ao aorianan'ity fotoan'ity ho afaka amin'ny fanadevozan'ny tsifisina ho afaka amin'ny fanadevozan'ny ady lava ho afaka amin'ny fanadevozan'ny tsy fanananasa amen dia rehefa zay ny natao dia io Andriamanitra rehefa mihinana azy nareo ataovy eny tananareo ny tehana ary ny tongotrareo asikapa asivy fekibo ny valahanareo tsy ho resako ny dikan'iny fa le hevitra fotsiny tokana hoentiko aminao androany dia ny hoe vao mihinana an'io nareo dia miomana fa tonga dia hivoaka andray ianao rapitso vao mandray an'io ianao tonga dia maninona tonga dia miomana fa ninona ianao hivoaka teneny eo akaikinao vao hihinana an'io ianao hoe tonga dia miomana fa hivoaka ary zao rehefa nihinana an'io izy tsy nihinana maina fotsiny hoe nihinana dia mivoaka tsy mivoaka maina hoe iny fa sisa zara raha mivoaka amin'ny fonjanao fa niaraka tamin'ny divain'ny fehivorana fahitatsitraka mahagaga avy any an-danitra nofoana ny Egiptianina le naka ny fananany le naka ny areny le naka nofoanana le Egiptianina namosavy ndray lasa bonaika zay rehetra nalaina taminao ao aorianan'io miverina aminao ka rehefa teneny tsisy mivoaka mainy zany eo tsisy mivoaka tanapolo zany eo zay ny ten'Andriamanitra amin'ny Isaia nikapoaka amin'ny fandraikiraikena zay sotroanao izy dia meko ireo fahavalonao teneny retour à l'envoyeur hoe verina any ampandefa mivoaka amin'ny arem-behivavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity roa volana faran'ity zay rehetra tokony ho anao ny anjara voatery tokony ho anao ka bloqué hatramin'izay vaky mibarazy amin'izao seminaire 3 andro zao roa volany fahavolombelona roa volany fahavolombelona roa volany vavolombelona fanandevozana efa-jato taona ary rehefa nisy ireo tara 30 taona lasa 30 sy efa-jato ny oatra le deleny nambara tao amin'ny Genesis 15 lasa 30 sy efa-jato taona fa zany fanandevozana zany ndray mihinana ho marina amin'izy zany teny zany marina amin'izy zany tsangana amin'eo dia mitsangana dia tenanao amin'eo akaikinao hoe ho marina aminao zany teny zany hoe
amen mahazo ny toeranao an'izao fotoana izao tsy haiko mbola afaka toizana ve amen ny alina io ihany tsy maintsy namotsy farao satria efa ninana n'ilay sakafo mahagaga izy manomboko ty herinandro ty rapitso alleloia tsy maintsy votsitra zay voafatotra rehetra tanteraka ny teny ray amandray sy faniriany lalina ary anton'ity seminaire ty anafaka anao amin'ny ozon'ny fahafatesan'Andriamanitra fahafatesana na ara-bata na ara-bola na arakasa na ara-tokantrano na amin'ny lafinina na amin'ny lafininina eno ity teniko ty fa na dia efa nahazo taona ary ianao salamy 63 ho ampodiana tahaka ny voromahery mifatany ranao ao anatin'ity sakafo mahagaga ity amin'ny anaran'i Jesosy amen amen dia izao ny fataro mandray an'io tsika kanefa ohatrany tsy hita ny efean'ilay izy ho ambarako aminao androany atoroko anao hoe ahoana ny fomba anaovana an'io mba hahatonga ny hoetraika aminao alleloia mba fantatrao ve fa rehefa mandray fanasan'ny tompo ianao dia mitory teny maninona Koritianina 1:11-26 ho Paoly apôstôly iverina ny Egypta vetivety sika ny amin'ny tantara fa ny fiainanao kosa miditra ny tany Kanana fa na oviana ianareo ny mihinana itony mofotony sy misotro amin'ny kapoka amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana haika isaky ny mihinana an'io tsika sy ianao dia manambara ny fahafatesana iverinao any Egypta vetivety sika fa naninona hoy Andriamanitra rehefa mahita ny raha dia andalo an'izany trano zany zany hoe hitoetrao le hoe mandalo zay mahatonga an'ilay Paska fandalovana na hoe Passover Andriamanitra zany mitoetrao amin'ilay trano dia manakana an'ilay mpandringana tsiditra rehefa mahita an'ilay inona raha satria ny asan'ilay mpandringana dia zao hoe nisa tokantrano tsy maintsy vonoina ny matoa rehetra nisa tokantrano tsy maintsy vonoina ny matoa rehetra zay ny ordre de mission any dia lasa izy mitsidika trano dia rehefa miditra izy dia vonoina ny matoa ao dia mivoaka izy fa rehefa mandalo ny zanak'Israely izy mahita raha matoa misy raha latsaka misy aina efa nalatsaka zao tay misy aina efa nalatsaka zay tao io aina nalatsaka io dia tsy iza fa ny an'ilay zanak'ondry zany hoe rehefa misy maty ao amin'ilay trano tsy mahazo misy vonoina tsony rehefa mihinana an'io ianao dia manambara hoe efa nisy anankiray ny kapohana mba ho fanasitrana anahy noho izany tsy mahazo miditra ianao ry aretina alleloia rehefa mihinana an'io ianao dia manambara efa nisy anankiray nampantrana mba hampanankarena ny alahelo rehefa mihinana an'io ianao dia manambara efa nisy anankiray voaozona mba tsy ho voaozona tsony ato amin'ity tokantrano ity rehefa mihinana an'io ianao dia manambara efa maty tanora 3 taona Jesosy mba hatonga ny ato amin'ity tokantrano ity ho ela velona daholo amen amen ary zao nambarany eo amin'ny Isaia tsy niteraka ho tradozy ianao tsy ho traty ny accident moto ny zanakao tsy ho traty ny accident ny tomobile ny zanakao tsy ho traty ny avion accident ny fiaramanidina ny taranakao tsy ho traty ny accident fiotsahan-tany ny zanakao na fiotsahan-trano satria tsy niteraka ho tradozy ianao zany ny teny fikasana n'Andriamanitra ho antsika ka rehefa mandray fanasan'ny tompo ianao mitabataba ary mitory teny ao amin'ny fanahy ianao raha misy aretina dia miteny hoe ory aretina ino ny ty mitonatonana ity efa misy rano ty lambaravarana sy ny tataom-baravarana sy ny ty lambaravarana amena efa misy rako noho izany lasa ianao mandeha tsy haiko inona misy eo amin'ny fiainanao tsy fisina ve fanilikiliana ve aretina ve fahatenena androany dia tonoana izy raha fantrana ry fantrana efa misy raha amin'ny ty lambaravarana alleloia tataom-baravarana sy ny ty lambaravarana roa tenena efa misy raha hoe amin'ny ty le tenanao zany le zataontsika varavarana noho izany ndana miala hoe any amin'le tsisy raha mandeha rehefa mandray fanasan'ny tompo ianao dia manao an'io toriteny io teneneo kaikina ary setika mahay mitoriteny amen toizatsika ny vaky teny ahoana ary ny fomba niraisana an'io ahoana ny fomba ataonao mba hahatonga an'izany etraika eo amin'ny fiainanao Koritianina 1:17 andiny fa 7 ka hatramin'ny 70 donc zareo be ty teny ty fa mila mitandritsika eno tsara zao ny nambarana koa nazovo ny mihinana ny mofo sy misotro an-kapoakony tompo amin'ny fanahy tsy mendrika
dia omeloka amin'ny tena sy ny rano tompo izy. Zany hoe mila mihinana amin'inona ianao? Fanamendrika. Dia fanamendrika efa fantatsika tsara. Miala amin'ny fahotana sady zany ve? Miala amin'ny zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra ho anao zany raha indray an'io rapitso aza mitapitapoka hanota. Fa aloha to dia tsy mihinana. Halleluja. Aloha to dia tsy mihinana. Satria mihinana amin'ny fanahy tsy mendrika. Fa izao ny tapany faharoa izay mila renao ihany koa. Ny atao mihinana amin'ny fanahy tsy mendrika, vakio ny Baiboly teny anglisy. Dia jereo ny dika tenin'io amin'ny teny grika. Fa izao ny teniny mihinana, alléluia, d'une manière décente raha amin'ny teny frantsay. Alléluia. Mihinana de façon décente. Na hoe le fomba fihinananao azy ihany koa ny mila mendrika. Le fomba fihinanana azy ny maninona? Mila mendrika. Zany hoe misy fomba hihinanana an'io. Alléluia. Toizantsika nivaky tena. Hoy ny ambarany. Faoka ny olona mantatra ny tenany. Zany hoe ny tenanao aloha mila fantarinao. Amen. Iny tsy dirako lalina fefarenao foana. Dia aoka izy hihinana ny mofo sy sotro amin'ny kapoaka. Toizantsika hatrany. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanamelohana ny tenany. Raha maninona? Tsy mamantatra aninona? Tsy ny tenanao tsony ray io. Fa hoe tsy mamantatra ny tena de body na le vatana. Maro amintsika tsy mamantatra ny tena rehefa mihinana an'io. Fatary leo amin'ny Luka 22 teo hozy Jesosy, ity ny nofoko, ity ny rako. Izy ny tena ity ny mofo, fa ity ny nofoko, ity ny rako. Matetika rehefa mihinana an'io ianareo, dia fitenitsika hoe, hihinana mofo sy sotro divay. Mofo sy divay iny, ao alohan'ny fanamasinany ray aman-dreny azy. Na ny mpanompon'Andriamanitra mpitarina zay eo atoerana. Fa ao aorian'ny fanamasinany an'iny Timoty 2:4-5. Amasin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra iny. Rehefa masina arak'izay iny, tsy mofo tsony ny anaran'iny, ary tsy divay tsony ny anaran'iny, fa nofony Kristy sy ran'ny Kristy. Zay le hoe midiserne ianao amin'ny teny vahiny, mila midiserne an'le vatana ianao. Rehefa mandray zany ianao, dia tsy saintsainao hoe ity zany tahaka ny nofony Kristy. Tsy tahaka le izy, fa ity nofony Kristy. Asika tsara zany. Ity nofony Kristy, tsy tahaka, fa ity nofony Kristy. Zay mahatonga mipampandray eo aminay. Isa zany bebe Augustina teneniko teo. Lasa izy zao mipamana olona rehefa mifandraisana fanasany toko. Satria izy nahita ny heriny zany, tokony ho faty fa velona. Dia rehefa lany io, rehefa tapitra zany fandraisana, dia tsy hoe zafady dada, misy ambon'ilay mofo tsy divay. Tsy miteny an'izany reo ary bedy raha miteny an'izany. Fa azafady paster, misy ambon'ilay nofony Kristy sy le rano Kristy atao ahoana. Asnareo ve zany? Teny aminareo azy ifandrombana ohatrany taovakely io rehefa vita. Fa masina io, mangataha lalana amin'ny ray aman-dreny, mpiandro ny altara vao mikasika an'io. Zava-masina io. Alléluia. Hitantara aminareo amin'ny zavatra namasina, ndray andro nanamasina dilo io nivavaka ho ana vehivavy nisy kansera tataka teto. Nididina dia lasa mivadika kansera. Dia ho direktiva men'ny tompo hoe makady dilo dia nalaina le izy dia namasiniko. Dia nahosotra taminy dia nisy zazakely narary fery ihany koa ny lohany dia nahosotra taminy. Le zazakely roa andro tonga dia maina tanteraka le fery. Le kansera sitrana. Asinareo zany fa vita le fansorana dia avy le plainton anankiray fa paster ankehitriny nalainy le izy dia le dilo ilo dia nalainy dia hoe ambiny io zany dia nalainy dia nataony zao dia nisafony niaraka tamin'izay dia niala ny volony. Volo maranitra be ohatran'ny volontsokina fa niala. Zavatra anankiray rehefa masinina dangereux. Aza pitaotao foana tandremo. Alléluia. Teny aminareo groupe de lonja sy isany amin'ny fiangonan'ireo matetika zany le fomba fanao tsy jena ratsy azy fa ratsy zany ankehitriny. Rehefa no amasinina io dia masina ary famantarana ny andro farany, tsy manaja ny masina ny olona. Marina sa tsy marina? Alléluia. Noho izany rehefa mandray an'iny ianao dia tsy solony nofony Kristy na solony rano, fa iny ny rano iny dia iny nofony iny. Zany hoe ny finananana an'io dia mila famantarana zay le façon décente na façon mendrika. Mila discernenao hoe nofony ity rano ity. Amen. Dia rehefa izay ny ataonao toy antsika nivaky teny. Dia hoy izy fa izay rehetra mihinana sotro dia misotro raha tsy mamantatra ny tena izy toy antsika. Noho izany dia betsaka no marary sy farosy aminareo ary maro ihany nefa nodimandry. Zany hoe mandray an'io izy kanefa marary satria tsy amin'ny fanahy mendrika. Adino hoe nofony Kristy sy vatany Kristy io. Alléluia. Noho izany mila fantarinao tsara zany, mila midiscerne an'izay rehefa mihinana an'io. Dia tia le doctrine amin'ny fanahy mendrika, le hoe amin'ny
famarina sy famasinana teboka voalohany fa le fanamendrika ihany koa zany hoe misy façon zany fomba hinanana ny fandraisana fanasan'ny tompo io zany hoe misy olona zany misy toe tokony ataon'ny olona rehefa mihinana an'io zay le hoe façon descente na hoe fomba mendrika hinanana azy dia mila mijery ianao hoe fa taiza nisy olona nandray fanasan'ny tompo dia ino ny ataona modely dia zany modely zany Exodus 14 Genesis azafady Genesis 14 dia tsy iza fa i Abraham amin'ny anaran'i Jesosy Genesis 14 18 à 20 tsy izantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nivoaka ny tondra inona zany fandraisana fanasan'ny tompo Melkizedeka inona mpisoron'Andriamanitra avo indrindra tsisy dada tsisy mamy io tsy fantatra hoe avaiza ny fiaviany any Salema izy manjaka tamin'izany Salema na Jerosalema mbola tsy nisy fa tsy iza fa Jesosy io niona tamin'ny Abraham io tondra inona izy mofo sy divay dia rehefa tondra mofo divay izy dia inona nataony andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe ho tahian'Andriamanitra avy indrindra ne Abraham ary Andriamanitra izay nahary lanitra sy ny tany dia ny Andriamanitra izay nahary lanitra sy ny tany fa isorana ne Andriamanitra avy indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao dia nomeny Abraham azy ny fahafolon'ny zavatra rehetra tsy ny karama ihany fa ny zavatra rehetra ny atao hoe mihinana ny fanamendrika halleloja profo velona amin'ny tenin'Andriamanitra manana profo ny tenin'Andriamanitra fanamendrika dia ity rehefa mihinana an'io ianao dia mila mandofa folo-karena zay ny fomba hinanana an'io tao amin'ny Genesis na amin'ny modely Jesosy rehefa nona tamin'ny Abraham fa zay no mahatonga an'io tsisy effet aminao sans effet satria ianao tsy manome fahafolona mipetaka ianao dia lasa homarina amiko ny tsodrano maritsisy dia ozy ny tesoratra masina hoe betsaka aminareo maty marary farofy satria tsy amin'ny façon descente tsy amin'ny fomba mendrika ny anaovanao azy fa raha mihinana ianao assureo aloha fa mandrotsaka apafolo-karena ao amin'ny fiangonana misy anao ianao halleloja ianao ve tsy mba nametra-panontaniana hoe ianao tsy manota tsy mijangajanga tsy mangalatra nefa tsy misy fiatraika amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo fa lasa fombafomba fotsiny dia tsy mba nandinika ve ianao hoe maninona ny antony mila amin'ny aiza moa fanamendrika tena ny akaikinao mila amin'ny fanamendrika hoe raha pito zany ho ety le izy tena ny akaikinao amen zay ny atao hoe mihinana amin'ny fanamendrika dia Jesosy ny teny andiny fahatelo amby dimapolo izay mihinana nofo tsy misotro ny rako no manana fianana mandrakizay ao aminy ary izao anangana azy amin'ny andro farany halleloja zany hoe misy fananganana rehefa mihinana an'io ianao rovina amin'ny andro farany rovi zany dia ozy ny sasany hoe amin'ny fiavian Jesosy non ny andro farany nanomboka tamin'ny latsahan'ny fanamasina ka rehefa miteny izy rehefa mihinana ianareo dia anangana anazy amin'ny andro farany satria tamin'io mbola tsy tonga ny andro farany fa mbola tsy mihina ny fanamasina fa rehefa nomena ny fanamasina manomboka n'inona andro farany fa faharandro le nyrasanatsy fa ny andro farany tsika izao dia efa ao anatin'ny andro farany dia izy ny teny fa rehefa mihinana ianao sy misotro dia ny tompo anangana anao amin'ny andro farany zay rehetra fiainana midaraboka zany amin'ny alalan'ny fihinanana an'io dia ho atsanga an'Andriamanitra amin'izay ho atsanga an'Andriamanitra amin'izay amen fahasalamana midaraboka ho atsanga an'Andriamanitra tokantrano lavo ho atsanga an'Andriamanitra halleloja tahin'Andriamanitra sika fa voafetra ny fotoana ao dia amarana eo am-pitsanganana itsoro vavolombelona aminao vadina paster anankiray tsy tononiko hoe faritra taiza narary le mpanompon'Andriamanitra efa niteraka ray zareo rehefa niteraka ray dia tsy nentina azy zaza itsondry fa rehefa avy eo tsofina rano ny vavahana mpanompon'Andriamanitra dia nananjanaka nahazo zanaka izy faharoa fa tao aorianan'iny nanomboka narary le vehivavy lay vadilay mpanompon'Andriamanitra io rehefa narary dia zavatra mitranga ny tena ny zakany izy memahi akoatran'izay ihany koa dia misy toxoplasmose zany hoe lay karazakankana kely any amin'ny adoany cysticisercose fa toxoplasmose zay tena makarary ary niaraka nireraka vatany dia izy tsy mahatsapa fifaliana ny zanany tsy afaka trotrontsondry na isotro io ary tsy zakany makany ambavy na io rano io ary tsy vitany tsony mitely azy dia tsy vitany tsony makany amin'ny fiangonana nisy any vadany dia sendra mba hatafoana tamin'izareo dia nitantarainy tamiko le izy dia
tamin'io indrindra namangy tany a dia efa ndresaka tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra dia nanao fandraisana fanasan'ny tompo izy tany vao fatana eo any dia natao fandraisana fanasan'ny tompo rehefa natao ilay fandraisana fanasan'ny tompo alleloia dia nitoriako ny teny momba sakafo mahagaga dia nihinana izy rehefa nihinana izy zao ny teny voaloha pastera lasa faly be zany hoe pastera malahelo taloha fa tsy mety faly ah ninninona fifaliana ataon'ny olona dia ohatra ny tsy mety tsy reko misy dia nalahelo mihitsy dia mitomany hoe Jesosy eo maninona ary ny tsy mety tsapaka zany sady reraka dia za zao pastera tsika ny sakafo teo zara raha vareraky ny sotro ary mafy amiko fa teo aho zao efa nanampy vary alleloia nefa rano nenatanjaka sitra natateraka lasa piara miasa matanjaka ao amin'ny fiangonana misy azy efa tetezina dokotera manana fianakaviana manana maha izy azy pareraka tao satria sakafo mahagaga manasitrana eno ity teniko ity alleloia zao ny teniko matetika any amin'ny fiangonana sasany io ady fisarahana rehefa fantatra fa ho lasa le rangary dia avy le olona anankiray mitondra an'le izy dia atao ampinanina an'iny dia aoriana an'iny dia maninona marina za sa tsy marina ny antsika tsy ady farana io fa fanombohan'ny tantara io fanombohan'ny tantara io maninona hoe vehivavy anankiray nisy rano tao amin'ny fondy sempotra mararina kany amin'ny dokotera feno rano tao fa nytenenina mandraisan'io ianao manaova traitement ianao mandritra ny herinandro mandritra zao mandraisan'io fa voavity zany nanjavona ny rano tao amin'ny fondy ho marina aminao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy tompo hitsanganao dia hisaotra ny tompo androany nanokatra amin'ny masony sainao raha io misaotra anao androany nampianatra anay saotra anao Jesosy nanokatra ny masony sainay saotra tompo nampafantatra anay zava-miafina fandraisana fanasan'ny tompo saotra fanamasona saotra tompo asandrato ny tananao ankehitriny sandrato ny tananao dia petrao amin'ny fonao ny tananao ilana dia avy ireny mivavaka izay ataoko teneny hoe Jesosy Kristy fantatro ny marina ankehitriny tsy ho andevony tsy fahalalana intsony ah tsy ho andevony fahavalo ah fantatro ankehitriny fa ho amin'ny ranao tsy ao amin'ny nofinao ny fiainana mandrakizay Jesosy io tsy ho victime ny aretina intsony ah tsy ho victime amin'ny fantrana intsony ah tsy ho victime amin'ny fanilikiliana intsony ah tsy ho victime amin'ny tsy fisina sy ny krizy intsony ah tsy ho victime amin'ny faravana intsony ah satria mihinana ny nofinao sy misotro ny ranao dia manana ny fiainana mandrakizay ato amiko dia tsy ho faty aho fa ho velona tsy ho faty ny fandrarako fa ho velona tsy ho faty ny ankohonako fa ho velona tsy ho faty ny asan'Andriamanitra misy aho fa ho velona satria fiainana mandrakizay ny eo ambiko dia zany marina dia zany tanteraka tsika rehetra itiaka dia ioraka mafy an'Andriamanitra amen raisika ny mpanompon'Andriamanitra apity hafana azadily le rabitso alleluia